mitoy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny azo sarobidy ao anatin'ny faritra rovana masoaly lasibatra ny azo vola na palisandre mitondra-pandidika gazo ny sasany dia miditra akany tetika zany any amin'ny ariva amin'ny alina any ny olona no manao an'le kopy manampitrotraka ny firaisan-tsikompakombany olo boafidy sasany manomivahana ny fandikan-dalàna anaty faritra rovana misy maventy ao a matozagny mandeha io zavatra io manomivahana izany rehetra zany ny filalaovana ny lalàna izay manjavozavo momba ny fampiasana ny stock tsy misy milaza ao hoe tsy azony ampiasainy ny stockny ao na hoe mbola azo ampiasainy izy aloha hatramin'izao maro antsetra distrika aty amin'ny tapany avaratry ny faritra nalanjorofo ala no mandrafitra ny 520 isan-jaton'ny velaran-taniny ahitana ny faritra rovana isany midadasika indrindreto Madagasikara dia Imakira sy Masoala ponina moronala ny Antimaroa ara-kolotsaina dia voninahitra eo anivon'ny fiarahamonina ny fananana fanakavita amin'ny hazo vola marika ivelany hitarafana ny farimpianan'ny fianakaviany zany miova ny toedrarà ankehitriny ny tompony tsy te hangatoka ny atiny mihitsy ary efa lasa fahazarana tsara izy taloha fa zao izy efa hita ivadika fahazarana ratsy magnoloana le fahakilaizan'ny ala sisa ka tsy tea tsy midika hoe zatra magnaraka lalandrinina zay fa efa zatra manana ny tsara janoary 2024 nivoaka ny noty manamafy ny fampiarana ny lalàna mandrara ny fikapana sy ny fitaterana ny azo sarobidy eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny azo vola niteraka olana ara-tsosialy ny fampiarana ny lalàna narika eto sy fokotany lefitra eto amin'ny fokotany akikabe mandrafitra no asany ary manana atelier izy efa 5 taona no nanaovany an'ity asa ity vao nifody ny ala dia izy zegny asa fiveloman'ny vahoaka dia sahirina zegny mitady kakazo ampiasaigny satria zay aty zegny efa zatra mampiasa palissandre dia eo agnatrahan'ilay famodiny fanjakana ny atiala dia niezaka zay zegny nampiasa nanto ny ala tsy kelikely zegny na palissandre dia commence mampiasa nanto ndraiky zay amizao mbola misy ary maro ny mpanjifa tonga mikomandy fanaka palissandre eto aminy ny olo commande palissandre dia mbola betsaka dia betsaka indrindraindrindra amitsika miteny zao dia mbola mikomandy palissandre kanefa izy io mbola nanana stock zay nanana stock natia ino kakazo mikady zay dia fampiresaka tamin'ny lehibe ny ala sy zariva agnalinjorofo nidiny taty tamin'ny fotony namory zay mpandrafitra dia alola ny stocknare dia raha ohatra lany stock efa tsy azo mihetsika tsy ny palissandre efatra taona aty aorinan'ny voan'ilay noto mandrarana ny fampiasana ny azo vola dia mbola mitobaka ary amidy ankalalahana iny amin'ny tsena ny fanakavita amin'ny hazo vola eto maro antsetra samy nilaza ny mpandrafitra sy ny mpivarotra fanaka fa stock na azahoana alalana vokatry ny fampiresahana tamin'ny beniala mbola ampiasaina izy ireo atraizany famarinan'izany mbola misy ny manapaka sy mitatitra pirofo tsy azo lavina ireto azo migazana ato amin'ny cantonnement ireto zay aloha mbola tsy nitsofoko misava any agnatin'ny atelier fa miandry magnaramaso amin'ny fivizivezeny zany no tegna nataonay zany tamin'izay feno tanteraka ato amin'ny magasin ao dia mbola feno koa any amin'ny magasin MNP any aiza hoaiza kosa ary ny déclaration de stock ho an'ireo mpandrara ka ahafahana manaramaso ny fampiasana azy nisy ve zany tsy tegna tsy anagnana remarque rehefa tegna nidininy zany firy io atelier eto andeha io atao jerena andeha vérifier firy izy eto dia ho zakantsika eto fa ve andeha hagnano agnatanteraka zay zany ny raha ny eritreretigny aty zany rehefa zay no izy zao no ataotsika alao iambenagna le hiditra eo raha voahambiny atsika zay hiditry
olany fo le ore de faragna ho azy voafety koa ary ve ny toedra raha raha ny zava-misy dia to tsy mety ritra ny tahiry tsy azo ahilika ny mety visiny antsona hoe stock elastika izay fomba iray anadiovana ny azo tsy ara-dalàna avy aiza ary no mamatsy an'izany tahiry tsy mety ritra zany fikambanana tafo miahavo mpiara-miombona antoka ny fobe-paritra misahana ny tontolo iainana ao analanjyrofo araka ny fifanaraha-piara-miasa tamin'ny volana avril 2022 miara-miasa amin'ireo fiarahamonim-pirenena sy fondron'olona ifotony misehatra manodidina ny faritra rovana rehetra ao analanjyrofo ny fikambanana misy hatrany ny tatitra sy fifanakalozam-baovao eo amin'izy ireo mba anaovana andro maso eo anatrehany fantokan-dalàna ara-tontolo iainana hoy ny filoha regionaly ao analanjyrofo misy tonga taraina aminay mihitsy ny VOI any ambanivolo hoe efa tsy voatazona anay tsony ny fepetra zay nametrahana anay ampe gardien le atiala satria misy force hafahafa mihitsy manao pression any ambanivolo any le force hafahafa ohatra hoe mpanambola na de misy fitaraigna ataony VOI zany mangataka fanomezan-tanina amin'ny tompon'andraikitra ohatra ny tsy hitataratra ary arahantsika mahafantatra matetika zany eran'ny Madagasikara misy VOI zany dirandoza mihitsy amin'le resaka manao interpellation amin'ny resaka zavatra ataon'olona amin'ny atiala regny ary matetika amin'izy ireny de mpijirikiala foana mahatanteraka zava-dratsy regny ka any ka miraviravy tanana ny VOI André Matoa Romain inona moa le anarana fikambanana misy anao zany zao dia inona le andraikitra ao anatiny pitarika zany amin'le fandroagno maitso association vert fa manana andraikitra koa ao anatin'ny tafo miavo miandraikitra ny fifandraisana na ny communication fomba fiasan'ny sampanaserasera ao anivon'ny tafo miavo ny manao fanamarinam-baovao amin'ireo tambazotra any fotony eo anatrehan'ny fitarainana voarainy zay vety amin'ny tafo miavo agnalanjyrofo madame le conseiller dia mangataka vaovao avy aminao agny moa mahakasika nyty resaka fandripahana ny palissandre ty satria raha ny tegna marina zany zao dia tsy misy kopy tsy misy transport nefa moa ny sasany mbola mizaka misy ka le fa narena amin'izay ay aminay tsy maro amin'ny fasy namabay amin'ny MNP amin'ny soada ty zany eny tompo dia masoada mbola maro be olo mitandrika tonga de mitsasa agny amananara zay zany zava-misy ny Madagascar National Parks na MNP no mpitantana ny faritra rovana Masoala raha mijeritsika zany zao hoe Masoala manokana jerena dia manana velarana eo amin'ny 240 586 hectares zay ao anatin'ny district anakiroa zany dia ny Maroantsetra sy Masoala manana ihany koa izy zany ataoko hoe ny faritra amoron-dranomasina zay anoany amin'ny 300 km anoany manazava ny toedra raha ao anatin'ny faritra rovana tantanany ny talian'ny valanjavaboary-pirenena Masoala mbola misy ary mitondro fanapahana ny azo voarara misy zany ao Masoala dia matetika zany any amin'ny ariva amin'ny alina any ny olona no manao an'le kopy dia zay nefa zany amin'le resaka sécurité-ny équipe dia misy fotoana tena sahirana mihitsy amina fanaovana fanaraha-maso salan'izay ihany koa eo amin'le hoe famohanan'le produit zany avy any lavitra any zany dia azo ny sambo amin'ny akapobe nitodina daholo eny amoron-dranomasina rehetrarehetra eny zany dia misy fotoana tena sahirana amin'le fanarana maso zany eo amin'le fivoan'ny ny taoko hoe ny vokatra avy any Masoala zany hiazo an'ny Masoala sika adiny efatra mialan'ny Maroantsetra raha mandeha sambokely haingam-pandeha ny filany fanadiadiana dia hiala eto namatona isika voalohany agnarana anara tsy mba zafiloiky mipetraka Namantona eto mpampianatra ia amin'ny école communautaire Namantona eto miasa Namantona moa zany fokotany sa secteur agnatin'ny fokotany Fambotabe commune Vinangovo district Nantala district Nantala zany tsika ia atsika eto fa district Nantala sekoly miorina amoronala ny sekoly Asandramo Selorika saingy mantra W table au prévu à 3 places ataonao zaza
5 de efa tsy possible reo mipetraka ty akaiky ala zay nefa mipetraka tsy ampy W mipetraka ty akaiky ny ala tegna agnaty ala mihitsy nazy lozana izy nefa tsy tsy ampy W tsy vita eto fe manamboatra W vita eto tsara mamoatra W tegna vita le olona aloha mety le fomba fampiasagna le kakazo mihitsy ny mbola tsy araka anay tsara. avy eto namatony isika dia manody tongotra indray andro hatrano Masoala. Araka ny ankom-baovao azo dia anisan'ny malaza amin'ny fivoahan'ny hazo vola antsokosoko ny fokotany Fampotabe sy ireo zanaparitra ao aminy. Ataon'ny mpanambola zany aty hoe mividy tronçonneuse na hoe le tronçonneuse na fanapahan-kato style tenjika takeny zegny le mpanambola dia zany entina any amin'ny any ambanivohitra agny amin'ilay mpanapakazo dia izy zany tsy mandray vola fa rehefa mahavita hazo na planche io na carré na demi madré dia anatira zegny le anina fa tsy an espèce. Ity sary ity zao dia ahenona tsara ny feon'ny tsofa elektrika avy amin'ny toerana fanapahana hazo iray manodidina ny toeram-pirenena voajanarin'ireo gidro arovana ao Masoala. Antetezam-pafana mbola zanaparitra iray ato amin'ny ilany atsinanan'ny fokotany Fampotabe. Tsy afa-misaraka amin'ny andavanandron'ny mponina ny fampiasana azo raha tsy resaka afa-tsy nesa fanondrenana trano hoy inga Raberson Noël mpikambana vondron'olona ifotony eto antetezam-pafana. Amin'ny ankapobeny maloha tegna manana famelomana tegna amin'ny kakazo izy zay aty fotony fa izy araka ny tokony ho izy dia misy fangatahana raha ohatra anapa-kakazo. Fa taty aoriana maro ny olo velany miditra dia magnaboaka kakazo maro be zare ndraikindraiky mba milakina dia mandeha mananara. Avy aiza ary ireo olona miditra avy any ivelan'ireo? Na nikery avy any Tiléar zao misy fiantraikana aty amin'ny fiarovan-tontolo iaigna aty amin'ny tapiny avaratra. Fantatry ilay olona toerana aty fa hoe parika ary tsy azo idirana dia ny zavatra ataony ilay vahiny vao tonga igny no alefany manapakazo agnaty parika. Dia regny amin'izay zegny dia regny koa zegny asainy mitatitra ilay agnaty parika. Satria regny raha ohatra hoe misy pépin dia azo alefa hoe ampandosirana regny ilay olona fa ilay olona amin'ny tanàna zegny tsy afaka ampandosirana. Araka ny fanazavana azo dia mikarama manao asa lavanilina na asa jirofo no ahatongavan'izy ireo aty amin'ny faritra lalan-jirofo. Rehefa tapitra ny fotoam-piotazana ny volo fanondrana dia mivadika ho mpikarama manapaka hazo ao anaty faritra rovana izy ireo. Anisan'ireo tanàna efa nalaza hatry ny ela amin'ny fivoahan'ny hazo tsy ara-dalàna avy ao anatin'ny faritra rovana Masoala ny fokotany Fampotabe. Ahoana hoy ny tompona andraikitry ny fokotany? Tegna izay ndraiky raha maresaka amin'ny tany ty tegna maresaka. Kazo Fampotabe miboaka mananary zay ao fa ilay olo magnano zay tsy miseho aminay. Tsy nanda ny fisian'ny olona voakarama avy any ivelany tafiditra ao Fampotabe ny lefitry ny seho fokotany raha nanaovana fanamarinam-baovao. Tsy voatery hitanay maso aby raha jiaby fa raha magnano zay misy fao zay. Tsy mampalombo teny fa misy fao raha magnano. Tokony ho hita ao anatin'ny bokim-bahiny avokoa ny mombamomba n'ireo vahiny mivezivezy. Mampiasa izany ve ny fokotany Fampotabe? Zay ny fokotany Fampotabe zany misy bokim-bahiny. Izy ka vahiny ilay miditry soratra agnarana izy boaka zegny memplaza izy amin'ny daty iboahany. Ilay vahiny mpila ravinahitra resaka mpitady vola mpagnodom-bola amin'ny resaka tady vola tiana atao aty. Rehefa natao ny fanamarinana dia ireo mpivaro mandeha mitety tanàna mba mitahiraka ihany no voarakitra ao anatin'ny bokim-bahiny. Tsy hita soritra ao anatin'izany kosa ireo mpiavy izay mikarama mitrandraka ala ao anaty faritra rovana. Akoatra ny miondrana makany maro antsetra dia misy ny hazo vola na fanaka vita amin'ny hazo vola avy ao amin'ny valan-javaboarin'ny Masoala miondrana makany amin'ny distrika hafa tahaka Nantala, Manaravaratra, Soanieran'Ivongo, hatrany Toamasina sy Antananarivo. Hanaovantsika fanamarinam-baovao ireo. Toamasina renivohitry ny faritra Atsinanana. Tsenan'ny fanaka eto Tanambao voalohany.
fanaka vita amin'ny hazo vola na palissandre no ankabeazan'ny amidy eto. Araka ny fanazavana dia miara-miasa amina mpandrafitra efa mpanapatapaka sy manome endrika ny hazo any fotony izy ireo. Eto an-tsena kosa no manakarama mpandrafitra, manangana ary manambatra ny fanaka ho azo amidy. Faritra efatra no voamarina teto Toamasina fa hiaviany hazo vola tsy ara-dalàna avadika ho fanaka. Faritra Sava, Analanjorofo, Alotra Mangoro ary ny faritra Tsinanana. Karazana tsena hafa ihany koa ny varotra anabaka any anaty tambazotra sosialy toy ny Facebook. Anisan'izany ity tolotra nataon'olon-tsotra iray ity, mpivarotra fanaka vita amin'ny palissandre eto Toamasina. Nanaovana commande ary nangatahana faktura proforma ilay mpivarotra mba ahafantarana ny orinasa mpanamboatra ny fanaka miara-miasa aminy. Ya, le modèle finalement le modèle ni le blacadiafinareo. Jadi marakala ni mo nafantaranay Fa sura fa mbola misy le qualité am'le palissandre loatra le tamin'ny sary intsika zany Ya, misy. De afaka manome proforma nareo zany? Ya, afaka manome proforma zaka. Nareo manana nify stats sa tsy manana nefany? Reza tsy manana c'est possible. Ako le vendeur fotsiny eto vao manao lancement tamatavy dia io. Ay, fa nareo nga tsy tamatavy moa hatramin'izay? Any amaroantsesa foana. Fadany edy dia rehefa mahafisentana dia mandefa zareo dia daefa no mivarotra anazy. Facture proforma avy amina orinasa telo samihafa no azo ary nanaovana fampitahana. Samy atelier mpanamboatra fanaka any Fokotany Akikandrifana any Maroantsetra avokoa izy ireo. Ny iray ihany no manana laharam-pamantarana araketra sy laharana statistika. Ny nian'ireo orinasa tsy nisoratana mazava ao anatin'ny faktura kosa ny karazana hazo nampiasaina. Nilaza ny tompon'andraikitra iray tamin'ireo orinasa fa manana mpivaroka azo mpamatsy azy manamorona ny renirano nantainam-bala fitodian'ny lakana ao Ankikabe. Tsy hitan'ny mpanara-maso ve izany varotra antsokosoko zany. Ity valiten'ny mpivaroka azo iray ao Ankikabe ity no manazava ny toetra rà. Amin'ny resaka asa so tegna magnano za. Za zegny aty zegny isaka antotam-panjakana jiaby sisitra anaovako. Mandeha amin'ny hôpitaly za, mandeha amin'ny brigady, mandeha amin'ny compagnie, mandeha amin'ny commissaire, mandeha amin'ny tribunal magnano asa so za. Plus zegny koa mbola manao asa lalina koa zegny za, mitondra le équipe-nahy mandeha miasa. De tsy maintsy zegny zegny atao mbo misy le fiarahamonina ty samban-tanàna. Ankoatra ny fisina kolikoly amin'ny fahazahoana famatsiana azo, ara-dalàna ve ny fampiasana ny stock raha toka mbola manakery ny fampiatona amin'ny fitrandrahana sy ny fampiasana ny hazo vola. Nanaiky hitondra fanazavana momba ny fitantanana ny stock ny taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovoaninjafy Analanjorofo. Nanaiky nalaina sary izy saingy ny safidy tsy hanome interview manokana. Tsy mbola nisy ny famahana ofisialy manome ahalalana ny fampiasana ny tahirana hazo vola hoy ny taleparitra. Momba ny déclaration de stock ndray dia fomba fiasa takina amin'ireo rehetra izay manana permis fahazahoana mitrandraka sy mampiasa ny vokatry ny ala mba ahafantarana ny tahiry tamin'ny fotoana nampiatona ny fampiasana ny hazo vola zany. Araka ny tahirin-kevitra teo anivon'ny Dread Analanjorofo dia tsy nisy nanao déclaration de stock na dia iray aza ireo mpitrandraka mampiasa hazo vola tao anatin'ny distrikany Maroantsetra sy Mananavaratra. Manamarina ny AIA amin'ny fanararotana fampiasana stock élastique hanadiovana hazo tsy ara-dalàna ny fanazavana azo teto Fenoarivo Atsinanana. Betsaka ny tsy fanarahan-dalàna manomboka any amin'ny fikapana, fitaterana, fanodinana ary famarotana ny vokatra avy amin'ny ala raha tsy resaka fa tsy ny masoala izay ny fatoan'ny fanady adiny. Nahoana ary ny tsy mety miato zany? Mamay ny zava-misy i Marozafy Armand, activiste, Papaneno Lakolosy momba ny tontolo iainana eto Maroantsetra. Tegna dinina ny fampiarana lalàna mikasiky fiarovana tontolo iainana ty ny mbola mipetraka ihany ny mahatany Madagasikara hoe fampiarana lalàna tako hoe manavaka zany application sélective na loi zany zavatra misy eto hita amitsika. Ohatra hoe olona tsy mpanambola zany manao anio ataoko fa hoe miandry azy ny fonja. Fa raha ohatra mpanambola manao anazy dia ambonin'ny lalàna regny olona regny. Tsy mitovy ny rehetra ho anatrehan'ny lalàna. Andaniny
ireo mpanao politika sy mpandrara sasany izay tsy mitsaha manitatra ny seha-piariny hatrany amin'ny tanan-dehibe hafa tsy voatohitohina. Izy ireo no voalaza fa anisan'ny mampitombo ny filana azo sarobidy tsy ara-dalàna ka manafaingana ny faripahan'ny alina. Ankilany ireo fianakaviana maro mitady ny sitrany hay ka tafaroboka ao anaty seha-piarina iodinan'ny vola maloto avy amin'ny trafikana azo sarobidy tsy ara-dalàna. Ity sokajy ity indray no matetika traparany amin'ny fampiarana lalàna. Noho ny kolokolo sy ny fandikan-dalàna izay tsy voafeh dia lasa seha-piarina maizina nefa mampiseho masoandro ny fandrarahana ny azo vola. Mihoatra lavitra ny fahasimbana ara-tontolo iainana ny faharavana ateraky ity tranga ity ka mitaky fandraisana fepetra haingana sady voalanjalanja.